Radio Don Bosco. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay tsy ambaratelo nosoratany Razafinirina Roseline Sandrine Julie ovelominy Sinez Ernirina Fetra Sarobidy Faly Nambinina Frank miaraka amin'ny Ony Mianjanirina Ioly Laingotsika ary ny Ravo nandrefeo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Olosoa. Ka manahoana aloha raha matombo fijerinao an'izao fananantsika mivoatra isan'andro zao a? Tena tsisy mahory antsika tokoa eo amin'ny fiainana fa tena milamina. Marina aloha zany e. Eno a? Fa tsy fananantsika zanaka lahy no tena manahirana eo amin'ny fiainanako. Aiza ve ka zazavavy roa zao ihany. Za mba maniry lehilahy ka. Aza manofy ianao roneny a. Ianao efa mandroso taona ity ve dia mbola eritreritra an'izany any? Sa ve tsy tianao mihitsy izay roavavy? Aiza koa moa tsy ho tiako ny zanako hoe fa mba maniry zazalahy ihany a. Aza be menimeny eo ianao roneny fa makaleo ka. Rehefa izay aloha ny eo dia efa izy izay. Sady rehefa manana vinany tokoa ngenareo dia efa solon'ny zanakalahy ihany izany e. Sa ahoana Kirimanitra? Izany mihitsy ny tena izy Rikala. Izany koa ve dia mampijaly anareo e. Jereo zavatra hafa ny teneniko dia hitarinareo any amin'ny zavatra hafa. Sa ve ho tsy afa-po amin'ny fananantsika ve ho anareo? Za koa nge mba gaga ry dady. Efa manambady olona mpanan-karena ohatranareo zao dia mbola tsy mahatsiaro sambatra ihany fa mahita zavatra ho tenenina foana. Mangina amin'izay fa makarenina sofina eo ka. Ka ianao no mahita zavatra ho tenenina eo foanako. Tsy mba mifaly amin'izay hita mihitsy ve ranga? Raha za aloha dia tena afa-po fa mpanan-karena sika e. Dia izay ilaiko rehetra dia tsy maintsy azoko daholo. Sady tsy hitako an'izy mbola mampalahelo an'neny eo e. Dia rehefa eo manja ihany rery nenika. Satria tsy hiteraka tsononareo ankoatran'izay roavavy ihany. Hita ho a, avelohany amin'izay rangaza ny resaka izany fa mankarary sofina ka. Salama tompoko. Ahoana ny ianao izay ry tovolahy? Zany hoe nahita an'ilay taratasy teo amin'ny fitadiavana azy eo dia mba nivilety dia tonga dia nitondra an'ireto taratasy tadiavinareo reto. Ay ve, eto aty ary hoe jereko izany zavatra nentin'lahy zany. Asa mba tsara vitana ihany ve lasa tsy? Ty ary tompoko. Tsara kosa izany a. Aleo tonga dia miverina ianao rapitso e. Satria mila olona maika amin'ny toerana io mantsy. Ay, misaotra betsaka tompoko. Dia rapitso zany tonga dia am'firitsy nefa ny fidirana tompoko. Tongava amin'ny fito maraina fa mbola ampahafantarina an'ireo mpiara-miasa aminao ianao e. Izany hoe tenue correcte ny anaovana satria ianao ny lehibe an'izy ireo. Ay, eny ary tompoko fa dia misaotra anao.
iny a tafavoaka ihany ho atsika fa ina kosa ny tabataba ny lazandry andry a tabataba-pifaliana zany raha tsy fantatry ny eny nahita asa ho aza dia raha pitsonge dia efa manomboka zany venaka namaly vavaka andriamanitra faly ry zay tatanareo raha mba maheno an'izany afaka tsika anaka mba mitsikily eo amin'ny fiainana tena zany mihitsy roneny a fa ny olona ange zao roneny dia ity hoe teny correct ty aiza zao nananako an'izany ty pasoana tsara aloha le pataloha fetinao mivavaka iny dia milamina tsara zay dia makalobaka ao amin'ny tatanao ianao entina dia izay mba vahaolana hitako loha tena sambatra mihitsy amanana anao ty roneny ka mahita hevitra sy vahaolana foana rehefa tojo ny sarotra ohatr'izao zany ny maharendry andry manao zay zavatra ampifaly sy hampamiramirana ny zanaka ary mitady vahaolana raha misy mifahasairanana fa tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tena akory fa amin'ny alalan'ny vavaka tena marina tokoa zany roneny fa zany hoe ianarana trany aloha zany torohevitra zany satria raha tsy nahery ange ny vavaka nataontsika dia tsy nahazo valim-bavaka fa zao anaka roneny na dia izany aza mila mailo hatrany ianao satria ny arena fa tsy ianao akory eny marina tokoa aloha zany fa rehefa tonga dada dia miara-mivavaka tsika telo mianaka amin'izao fifaliana lehibe ato hatrany izao ka ndana ary loha ianao miantsena fa mbola mita an'ireto sasalamby reto aso dia tsy mahay netiko eto ty ary ny vola roneny fa andeha reraka be za zany izy mianaka rehefa mba hananaovanao rano mafana androna ve raha matoty tsy adiniko mihitsy zany rainy satria fantatro ny asanao fa mafy be ary mba nitondra vola ve aloha ianao fa tsisy tsony neny aty amiko neny raha matoty koa dia resa-bola ihany isanandro zao ka misy 5 ty zay mba hitako fa arosoy aloha ny sakafo ry andro fa tena nona bengy izahay eny ary dada fa ty loha misy vaovao tsara be fa vaovao inona ly ty zany efa nampy anao sy niny azy zao fa hiasa manomboka rapitso zany ve ana eno tena faly be kosa am'izany fa aiza aloha le toeram-piasany any amin'ny orinasany rahabe mpanefefo ry dada zany hoe mpanara-maso ny entana mivoaka sy miditra ny asako ao zany eny tsara aloha ny miasa fa na izany aza mitandrema tsara fa olona tsy azo kitihany eto an-tanàna reny anaka indrindra koa sotratra ny fakapanahy amin'ireny zana amin'ny vavy reny ianao zany ve ny tena tsara raha ngaty mba manana vinantom-pahanevohevitra raha matody koa aza mba vodisa-tsaina ianao adinao nga le fitenenana hoe ny omby mahitsy le lafiny namany ary tsisy mpanan-karenao ty mahantra zany koa hoe fa nandevozana natao fa mitandrema any ianao ry andry ena ry dada matoka ianao fa asa koa nge no ataoko any fa tsy hoe zavatra hafa sady sarotra koa ny raiki-pity amin'ny olona tsy mitovy saranga aminao zany efa vita ihany ty ny sakafo fa andao androso am'izay ary zany mihitsy anaka fa efa miariva ny andro ty nisy zavatra nampagaga zay ho atany ampiasana raha matoa fa nisy inona rangaty ka hitanao nisy tovolahy zay ho tonga tao ampiasana nitondra le taratasy tamin'le afisy napetraka iny zany namaly ny antso izy dia nampandrosoko fa nagaga tonga dia niraisiko izy rehefa avy nandray ny dosiany izy amin'izany tovolahy tsotsotra zay eny na fitafy nanaovany aza malotoloto zay fa ny fahaizana kosa aloha mba misimisy ihany satria zany izy malotoloto dia tsy misy dikany aminao fa ny mahagaga tokoa dia tia ianao zay kizitina sy mifidifidy olona ty no nandray an'izany olona zany ary tonga dia nandray azy asa raha apito mba nahagaga koa raha mety efa anjarany koa ngambio raha matoa fa hojereko aloha ny fitafiany rapito satria nampanaoviko lamba tsara izy mantsy dia eo amin'izay ny hojerevako ny fandehany sy ny fahaizany ngamba asa mba avo ihany ve eo ianao mahita azy ary tena maro-potoana mihitsy nge lazany ry andry ka ianao ny tompoko ny laza hoe amin'ny fitoro zany tonga dia ny fomarena be za amin'izay tsy tarako tsara be zany fa so dia zao voalohany zao ihany aloha manao jafotoana ohatran'izao
fa aveo rehefa zatra asa dia milavalava any aiza koa nanaovako an'izany tompoko a za nge ka mpiasa dia tsy maintsy hoe manaja fotoana hatrany za mihitsy koa so ihany fa fantatra lahy ny toerana misy alahy ato ampiasana ato dia ndao amin'izay re ndao hoentiko any amin'ny zalahy lahy hijery ny zavatra sy ny broisy alahy fa zao ny teneniko alahy aloha eny tompoko za tsitsitsy mihitsy raha misy zavatra very fialahy mifantatro za manahy no tompoko fa tsisy an'izany mihitsy ato ho hitantsika eo ary zany ka mipetrapetra ary andry misaotra ary fa misy inona kay tompoko azafady tsisy inona fa mba saika ny tany fotsiny aho hoe taizakay lahy nianatra ary efa niasa ve zany hoe nianatra teny amin'ny université zaka nianatra gestion moa zany dia nahazo ny diplôma rehetra mifanaraka amin'izany tamin'izany anatra no nanao asa tselika satria tsy dia narako ny fianarako ny ray aman-dreniko dia rehefa vita zany dia nitady asa ihany tsy nahita moa zany fa zao aho zany vao mbo nahitako fa inona ho azy zany ny asan'ireo ray aman-dreniny lahy ndraiky moa zany dia mpanamboatra trano ary nyreniko kosa mpanasa lamban'olona ka zany ve dia atafita zanaka ry andry ka za rerengeny zanak'izy ireo raha hoe ny momba ny fianarako dia mba niezaka hatrany izy ireo rehefa lehibe aho dia natsapa fa mafy manjo azy ireo ka zany no nahatoy aho mba hoe amalivaly babena azy mivady amin'ny farim-piainana izay misy anay io ary efa milamina tsara zany zao ny fiainanareo satria efa miasa lahy dia tsy miasa tsony zany izy mivady iza kosa ny de efa milamina mbola miasa tsara mihitsy izy ireo ka ay ve za ry dada mba andeha araka aminao any ampiasana hijery any andro bogosy aza mampime koa ianao anaka olona tsy mitovy saranga aminao kory ve ny tianao isi aiza koa fa ry dada koa zany mba manambany olona fa izy ihany angely lazan'izany maly fa olona mitrongo vahoamana izy menakavy raha nifantatro raha nifantatrao zany dia tsy niraisina ho niasa tao aminao izy nefa ary izy manao niaintsy ho zavatra mihitsy ary manampy anao ihany koa eo am'braonao rehefa hoe vizaniny ianao na misy zavatra tsy fantatro ary mbola mody alimbe koa zanak'olona fa tsy vitan'izany neneneny reto koa rehefa tsy mitovy saranga dia efa mariny izay any daty izay indrindra koa mbola olona ambany tanàna tianao ambany tanàna fa tsy mitovy fianarana vitanareo ianao tamana mifananana ka zara raha mianatra ny azy kosa ny fofotra tsara tamin'ny fianarana dia afaka migoka tsara izy amin'izao aza be sermony ianao raha matoty ary aveloany zanako hiadana tsara amin'ny fananako na dia tsy navita fianarana aza andao amin'izay ry dada ndeka ary hitako eo amin'izay momba niny andro iny raha te hiavinavina amiko eo oty ry andry iza koa ary zany vehivavy mandondony zany ohatrany tsy feon'ny eny aloha aleo losoko afako nay zany azy mandroso tompoko tena mba miandry ela koa ranganareo zany vao manokatra trano iza koa mademoiselle zany mbola anatin'ny fanadiovana trano sao dia tratra ny vovoko eo anaoko zao lehilahy miasa sady tsara kanjo be zao ve ranga dia tsy mba mitady mpiasa mafy amin'ny birao anao ka efa mahazatra aky izy zany fa tsy asiako olana akory ny fanaovana azy fa inona aloha no atao anao tsy dia misy ninona akory fa mba mijery ny fomba fiasanao ato fotsiny aho hoe milamina ve sa tsy ive zany milamina tsara mihitsy ato ka fa hono ry andry ianao ty ve tsy mba manana sipy sa manana fa tsy entina ty hatramin'izao aloha tsisy mbola manampy an'ireo ray aman-dreniko aloha zao fa hita eo ihany ny toy an'izany any rinany eny ianao koa moa kay olona tsy dia manana ny ampiko ka marina ihany na tsy misy sipa ary ka rehefa tsy mpanan-karena ohatranareo zany dia tsy mahazaka sipa ve zany Andriamanitra zany mihitsy ka indrindra moa fa nareo olona avy any ambany tanàna fa mba nandia fianarana dia mba miasa ary tsy dia maro-pity eny marina aloha ny ianao fa ny fitiavana kongy akory tsisy idiran'ny fananany fa za mbola tsy vonina anao an'izany aloha na izany aza ry andry tsy ahazaka olona ambony koa aloha ianao fa nitovy saranga aminao ihany no hitanao ka sady zany mihitsy konge ny tiako Andriamanitra satria
mba miara-mizaka ny mafy sy miaritra ihany koa dia miara-tafita koa avy eo e. Marina izany ka. Mampime hainao ty ry Andry a. Fa hoana e. Enao izany dia mieritreritra ohatra ny dadanay mihitsy indray andro any. Sa angalatra e. Ary raha hoe ohatra ny dadanareo koa aloha dia sarotra ny atakarako ny fahari-piainanareo e. Fa izany hoe mba ny tonontonony angamba ny ilaiko. Vokatry ny asa sarako amin'ny alalan'ny karamako isan-taona dia izay. Ary mahay mamaly resaka koa nge ianao izany e. Ka mba mamaly ny tokony hovaliana kizy ary manitra. Eny e, avelako aloha ianao fa io mandeva mesazy io no olo tiako fa akaiko nisy. Eny ary ary mety olona manana maizy azy tokoa zao izany. Zay, avelako aloha ianao, ataovy tsara ny asa e. Matoka ianao fa raha ny asako indray vitako amin'ny atsipiriany ty e. Ody ry Andry a. Mandro soletsy e. Ahoana koa reny teny fandatsany reny ry Andry. Inona moa lesy mahazoko atao amin'ireny rato a. Ny tena ny mpampiasa dia izay ny anarany dia miaritra ny tenin'ny mpampiasa ihany koa. Raha tsy nisy elangy ely tato ka tsy nisy zavatra nandroso mihitsy e. Elany miasa mafy mampisakafo azy menaka fa tsy tsapany mihitsy izany. Izay nandalo teo amin'ny toeran'lany iny ka nangalatra avokoa satria tena tsy zaka mihitsy ny tena ataon'izy menaka avy. Ka tena tsy ataotsaiko mihitsy aloha izany angalatra izany e. Aleo ihany lesy manao marina na miaritra amin'ny mafy azy ato mba nampiana an'ireo ray aman-dreny e. Tsy misy mihoatra ny lalo amin'ny fahaizana sy mandamy matsara ny zavatra ato. Fa izay nandalo teto dia ireny efa nyteneniko ny lahy reny. Nangalatra satria ny mpampiasa antsika dia mpanambanimbany olona ary tena tsy asiany antony mihitsy ny mpiasa. Sahala aminay aloha lesy dia miaritra ato mihitsy mba hisakafoanana sy mba misy bizina kely e. Fa na izany aza lesy rado mitandrema ihany sao dia tratra ela. Elahy mihitsy mila mitandrina ry Andry satria ny debantsika zao manomboka mialina ny lahy tokoa no ireo mpakahita anaty sy mpiara-miasa aminay. Dia miteny tokoa hoe sambatra izy manana ny lahy fa tena milamy mary mirindra ny zavatra ataony lahy fa izy mandray vola fotsiny dia izay. Ka tsy fifaliana ve izany lesy rado a. Fa ny tsy azoko hoe fialonana ahoana aloha ka. Ka ny debantsika nge lesy ka olona tsy nandia fianarany e. Fa ohatra ny zavatra nolovainy tamin'ny ray aman-dreniny no fananan'ireo. Ary fantatra elahy ihany koa ny zanaka mpanankareny e. Tsy miraharaha fianarana firy fa ny arena ny sarobidy aminy. Ka raha vao misy olona varam-pianarana miara-miasa aminy dia mahatsiaro ombany izy. Fa mbola averiko amin'ny lahy ihany hoe mitandrema fa na fietsika kely tsisy dikany iza dia mety hanimba ny lahy. Sotra betsaka letsy rado amin'izany e. Tena manana mana tokoa manana ny lahy. Tsisy isorana lesy izany ry Andry fa fomba mimpinamana angeny mifanampy sy mifanome vaovao. Karoviana ihany ry manitra vao ataony raha anareo sy rivo a. Jerety kibinao ato fa efa ho hita ihany a. Izy ary tia nanjavina tsy hitako sy nalehany ry dada. Koa maninona zao raha isorina any io e. Manala barakana izy izany miteraka tsy manambady izany nefa mba zanaky ny mpanefoefo eto an-tanàna ihany e. Hita ho aky ry vadra, izay koa nge nefa tataotsaiko e. Aza mba miteniteny foana eo nareo miravavy a. Ataonareo moramora moa izany manala zaza zany. Zavatra sitrapona atao io ny manitra ka zakao eo na ho afa baraka aza. Fa tira matoto ve dia tsy mba mieritreritra ny voninahitra olona mihitsy e. Rehefa natao rangahy ty dia zakaina. Zao hoe rivo tsy hita izay nalehaniko. Inona ny vahaorana hita amin'izany raha tsy hoe ateraka dia izay vita. Efa hoe sorona ho amin'ny mety amin'ity dia izay. Zany koa aloha dia tsy mety e. Fa leo hevitra hafa natao satria tsy te ho faty zanaka ka. Dia inona izany ozy dada natao e? Zao ny atao e. Maninona moa raha hoe aleo ahilikana amin'ny Andry e. Mody tenenina hoe izy na bevokanao ry kiana. Tena tsara kosa e mpisaitana. Tsy ratsy tokoa ka. Nareo reto ve tena adaly e. Zanak'olona mipetraka tsara ry ary mampandroso ny fiainantsika ny tianareo teny mianaka ho sorapotaka. Raha tsy olona adaly izy ka anaiky an'izany eo. Bahaiko izany raha matotia. Rehefa tsy manaiky izy dia miala. Dia aiza koa nahitanao olona tsotra sy marina tahaka azy io rangahy ty a. Eritrereto tsara aloha ny zavatra atao sao dia haneninana eo ihany e. Marina aloha izany anao izany e. Fa izany ny tena vahaolana malaky eo amin'ny manitra aloha zao raha matotia. Dia ataovy re izay ry dada.
ho hitantsika io ny atao rehefa tsy anaiky izy. Hita ho a mba atao vaingaikaingana ry dada. Matokinareo anaka fa vitantsika izany a. Ary tena ela be ranga zany deby zanyko. Za tia mitady azy maika fa reraka be dia mba hoe akaina kelyko. Fa akaina kely ahoana ela ary deba kely a. Zany ve ka tsy jaly eto indray izay menakavy? Za aloha lesy tsy deba kely zany rato a. Tsy zany mihitsy ny anarako fa iandry. Zany hoe aka-permission kely alesy fa tena reraka. Efa ray taona ngely ty izay. Ny asa. Raha azo eo moa alako. Tsy mahalala ny rabe vela a. Eny fantatro mihitsy lesy izy aloha fa za koa ngely ty mba olombelona tahaka azy ihany dia mba mahalala hoe reraka sy sempotra isan'andro e. Tsy mody raha tsy alina. Na ny ray aman-dreniko aza ngely ty indraindray efa matory vao tonga any a. Nefa ny anton'izany dia noho ny asa fanompoana izay atao amin'ity orinasa ty. Eny engane ka azo nareo. Fa iny ty miresadresaka ty fa tsy ny asa ny atao ry zalahy. Mba makaina kely ry patron. Fa makaina ahoana rado a. Fa maninona ny volany tsy makaina rehefa tonga ny farany volana. Sao dia mba masika loatra kosa zany teninao zany ry patron. Tsisy an'izany. Fa nga zay ve zany dia tsy mba mahalala reraka e. Ary to mahay mamaly be nge lahy zany. Tena marina kosa nge zany patron e. Zay ve dia tsy mba manana fotoana kely akany ina fa dia irotoroto foana e. Ny asany eny ka mandeha tsara fa tsy hoe tsy mandeha ka tsy mba azonay ve mba maka-rivotra kely ohatra anao otratra zany e. Eny ary mahazo maka-rivotra nareo fa aza dia manara loatra kosa e. Eny e, sady mba misy zavatra ho teneniko aminao zay tokoa patron. Mandrosoa ary makaty amin'ny bro ianao e. Ka mipetrapetrahinao ry andry dia eto ny resaka ao. Ka saika mba haka congé 20 andro aza fa tena reraka be mihitsy e. Imina tsara hoe ty loza teny lahy ry andry. Aiza koa ny loza amin'izany patron a. Zoako fena nge zany sady efa ray taona nge zay zany ny asa tato e. Tsy nahakaina mihitsy dia tsy mba mahazo mangataka aminao an'izany ave zany e. Raha manaiky an'ity zavatra lasaiko ty ary lahy dia tonga dia mahazo na dia sao aza. Fa raha tsy manaiky kosa dia mbola hoeritreretiko tsara momba an'izany a. Eny ary ka inona ary zany tompoko? Zao a. Ampakary lahy ho vady manitra zanaka dia za miantoka ny rahanareo. Inona tsara hoe patron? Zany e. Raha zany indray aloha dia tsy anaiky an'izany a. Ny fitiavana nge tsy terena ohatr' izany e. Ary izy ty rivo sansaraka nga. Aza be fanontaniana eo lahy ry andry a. Raha tsy anaiky an'izany lahy dia ho hita lahy eo tsara ny toyany. Tena misy olana gavana zany matoa ianao maniry hanambadiny zanakao ka. Sa be voka dia nilozan-drivo. Mangina eo lahy ry andry a. Mety ho zany matoa ianao tezitrako. Fa ataovy aloha ny tianao atao amiko fa tsy hanambadiny zanakao aho e. Na horoahanao zao dia zao azy dia efa iny ny entiko moramora ny entiko dia lasa. Fa tsy mahalala ny rabe nga moa lahy ty e. Fantatro tsara ianao hoe masimbavy eo amin'ny fiarahamonina satahoran'ny olona satria mpanan-karena. Za mihitsy e. Iny e. Fialahy io zany tsy matahotra akorina dia hoe ampalalako ny anarako aza. Fantatro tsara ny anaranao ry ngarabe mpanefefo fa iandry kosa aloha dia tsy hatahotra anao raha hoe amin'ny zavatra marina atao amin'ny fiasana ato e. Fa ianao ny lehibe ako dia atsaiko. Fa za kosa tsy terenao fotsiny hanambadiny zanakao e. Aleo dia mitady olo-kafa any ianao. Mandialina ny voaka fa marikiriko ana mijery alalahy eto aza. Zany veringa lehibe. Dia andeto koa dia rehefa afaka ny atezeranao dia tsy hoe alalako ny valy teninao amin'ilay zavatra nangatahako taminao e. Lasa ho amin'ny voaka lahy. Fa nisy inona ity tao fa tao nasika be raha ba iny. Tao letsiny tao a. Avy aloha izy aloha akasainao dia miresaka izay rehefa tena tonotono izy. Za nge fa nilaza taminareo fa tsy ahazo an'izany nareo e. Ka zoako nge letsy zany rado e. Eny e, mbola ho ito letsiny to eny. Eny ray arako. Andao aloha hivoaka hikalitsika amintsamby. Ka zay mba hevitra tsara lesy omena. Ianao no Andry? Za mihitsy nisy fa misy inona sefo? Zavatra nataonao hoe dia tsy fantatrao e. Tsy azoko. Fa inona nataoko ka? Na be voka zanak'olona dia tsy mazoto andray andraikitra amin'izany. Zany ve? Ndao andeha fa any amin'ny baro any mifanazava e. Andrasika aloha aloha sefo fa mbola misy zavatra ho lazaiko kely amin'ny andro vetivety a. Fa ingana ary ianao e.
Zao zany nivalin'ny congé ny tetavolahy tamiko afaka makaina tsara lahy ny ampikadrany any raha tsy hiova hevitra angamba. Raha izany indray aloha ny eritreritra ory ny arabe dia tsisy zany aleo kokoa mahakaina sy rivotra any toy izay anao an'izany dia mahazo toa mitady olona hiasa aminao isy olona raha zaka ny toetranao izy ireo zay fa lasa iry deba. To mangingina ho ianao zany ra zaka ohatra ny tsy hainona resaka mihitsy hatramin'izay nahatongavanao. Tsisy ninina re. Fantatro tsara ne ianao ra zaka sa iandro mbola tsy tonga no malasa sainanao efa akaiky ra izy zay eny ka momba ny andro mihitsy zao tsy mampiteny anazy ao raha matoa. fa naninona ny zanako maty ve? Tsy zany ka lasan'ny polisy re izy. Dia sa anao ve rabe nanao an'izany ny zanako Ohatra fa fantatro nga inkapanana. Ka tsy zany ve moa no anaran'ny lehibeany ay ve za mihitsy ny anarany ka andao ary akantsika fa malahelo anjanako zany ka amin'ity andro alina be ty ve raha matoty raha pitso maka fa mitony tsara aloha ianao ka ary ndao atory amin'izay atory ahoana raha nga ty aiza koa no izy toromaso amin'izao mieza ihany ho ianao mitony inona moa no azo atao amin'izao andro alina izao ka eno aloha ary lo izay no atao dia miantso toromaso zaniko raha mba fantatro moa raha be izao zavatra ataonao anjanako izao mety hanenina ihany ianao fa raha mbola tsy miova ny toetsainao hatreto dia mampalahelo ahy ihany ianao fa mivavaka ao anao ana dia izany azy satria tsy afaka ny tsy ho iray isika roa mandrakizay. Tsy mino rangary andro hoe avita an'izany ianao jerena tolomasina kay dia vola mandehandeha ka nantra sefo tsy oviano sakaizany mpanany zany mihitsy dia za zay mpiasa karamainy lehibe ve za ve dia asaiko oton'izany no izy ianao ka amin'izao koa ve mibandy hetrindran'izany fa reny raha ny tena tiany satria mamatana fotsiny rehefa avy eo tsy haiko aloha ianao na inona tsy fa tsy mbola nitory fitiavana tamin'ny manitra zany ana indray mandeha azy izy nandeha tao ampiasako zany inge ka vavabe no nataony tamin'izany resaka nataony zany tena fanambaniana tsotra izao dia za ve ny mbola ikotony olona manana toetsaina manambany olona oatra zany tena tsy mifanaraka amin'ny lohako zany raha sefo adala zany ngiarabe aminao ka tenteny foana tsy haiko aloha na adala izy na tsy fa za kosa tsy hanaraka ny sitrapony na dia hogadrainy azy fa nga nisy faneriterena taminao fantatro fa nahiteny marina aminareo ary tsy inona re satria izy dia babe oatra ny reniko za mantra fa ndray mandreniko aloha zao no tena mampalahelo amin'izao indrindra moa zany ny reniko zay any izy any zaoko mino fa tsy mahita tory mihitsy izy zao any nefa zany ny fiainana ka dia zakaina ambokony aleo raha pitso ty zany ndresaka rehefa tonga eo izy fa andao atory dia hitako aketo ianao matory fa tsy any amin'ny violon misaotra betsaka anao raha sefo ny haino dia mbola ato amin'ny trano madio zany aloha zany matoriko tsy izy isaoranao azy zany fa raha pitso aza mitenitenina amin'izana amin'iza hoe tato ianao natory zay ary fa tafandriamandry ianao iza sefo izay sheriako tsy mavita dinto fa mitsoka amin'ny zavatra vita izay iny izy tamina re mademoiselle fa tena izy tokoa ve na be vokandria fa ianao ve tsy mino ahy tsy mbola hitako moa hoe niara-dala aminareo roa fa bandy hafa nitazako amin'ny saringotra aminao isan'andro satria mifanena aminareo roa matetika mantsy fa tatoato tsy tazako tsony le bandy ka namako fotsiny iny fa tsy miaraka amiko izany raha sefo ka inona mampatahotra anao eo miteny any aloha mba tsy hitsy-mbadika aminao raha sanatria ka tsy marina ny lazainao zay lazainao tsy raharahako ranga fa rivo ny renjanaka any no fantatro zay ary fa milaza tsy anontaniana ianao zany hoe io rivo io zany ny renjanakako aza masosotra ho ahy ianao efa hoe ianao ny rainy mampame anao ry kialakely fa aiza ny tatanao iny tamina izy raha sefo ahoana ary nga polisy efa vita ve mifakanambavany an'ity lehilahy tsy mandray andraikitra ty efa vita maly zany ngiarabe
dia sahanao ve rabe manenjikendrika ny zanako a? Ramatoa tia fa Raha dia mifaninona kory sika ny tsy azo gadraina ny zanakao satria nahabevoka ny zanako. Raha ny toetra ny zanako dia fantatro tsara e. Tena mbola tsy miova mihitsy ianao ty a. Fa izy ary ianao miseho mahafantatra eo e. Za olona manana maha izy azy ty ve dia afantatra olona mba ny tanàna ohatranao? Mampalahelo ahy ianao ty rabe. Olona mba ny tanàna ozy ianao mihitsy na mba ny tanàna nay Menakavy. Aza miteniteny foana eo ianao ramatoa ty a. Nareo ny efa hanitra velo leoko ary Andry ngeny mba nampiovan'ny toe-painareo ohatran'izao e. I Andry aneka manana didy ao amin'ny orinasanao io e. Za mihitsy ny sy mba nahatezitra aminy na mody alina na miaritra amin'ny mafy noho ny teninao isan'andro. Ka mitenena ihany areo raha tsy te ho afaka ny zanakao e. Ataovy ny tianao atao aminy e. Raha ny tena marina dia olo-marina ny zanako. Fa ianao ihany no mbola nenina fa rehefa ho avy ny fotoana ivoahan'ny marina dia hojereko na misy fo mitepy ianao na tsia. Sady izay aloha ny amin'iny fandeha jery ny zanako ary ngiam-panana. Izay mihitsy ny fahendrena ramatoa ty a. Eny ary rabe loha kely a. Fandeha tokoa za fa mbola ho tonga ny farany. Fa iza ary ny ramatoa iny no toa miantso aho tamin'ny anarako mbola kely izay intsoniny eny ahy e. Tena mahalala mihitsy izy iny marina ka. Ory dada, toa tsy mamaly ianao? Ndao andelo tsika anaka fa velo amin'ny polisy ianao ny asany a. Mandreraka koa na miresaka amin'iny reniny Andry iny ary. Orineny a, tonga izay e. Ay, Fa le fika ny dada tany ho any tena tsy azoko mihitsy a. fa hoana izany ry dada fa nisy inona? Tena nisy zavatra nahagaga tanao ramatoa. Tamin'ny resaka ny reniny Andry teo re. Fa ahoana ry dada? Fa nga mahalala anao ve izy? Tena natsony tamin'ny anaraka tamin'izaho mbola kely aho ary fa aza. Izany ve ry dada? Fa iza marina le ramatoa iny e. Mba haloza koa izany a. Dia inona no lazainy ankoatran'izay hoe? Hoe mety anenena koa no mampigadra ny Andry ary adidi ny andro no ny asa ao amin'ny orinasy e. Na dia niaritra ny teniko sy ny fodiny alina aza dia tsy niteny azy mihitsy izy. Ary sao dia mba hakamany dada taloha ary izy iny dia zanakareo roa Andry. Fantatra ihany ny vehivavy niaraka tamiko romanitra. Ary tsy tiako izany hoe miterateraka fahatan'izany fa mivadika ihany no tiako hiterahana. Aiza nahalalànao an'izany rangahy ty a? Zany ramatoa ty ka zanak'olona mpanan-karena e. Dia tsy nanaiky ny ray aman-dreniny raha tsy nanambady asa raha sanakirika hoe nisy izany. Marina mihitsy ny dady izay. Fa hono e. Iza marina ary tia mamany Andry e. Ary iza moa ny anarany? Raha ny anarany aloha dia tsy fantatro mihitsy e. Tena tsy fantatro. Raha za ianao a? Avoay ihany ny Andry sao dia ampidi-doza eo izany ramatoa izany a. Hita ho ary neny. Indrindra moa fa tia izy ny teny hoe sao dia anenina amin'izany hoe dada. Sady avoay izao dia izao ry dada sao dia mahalala ny sekreanareo izany olona izany ka. Za koa ny anaka ka tena mivanaka mihitsy eto e. Aleo rehefa avy eo dia atsokony any amin'ny poste de police fa tena marary be koa izany lohako izany ka. Izany mihitsy ny fahendrena rabe a. Ary aza salasalana koa ny tonga dia mamerina azy miasa indray sao dia roano eo koa ny zanak'olona. Izany koa aloha dia marina e. Fangawa tsy hiasa ianao ty e. Hiasa ahoana ary niny a? Ngarabe aza nge tsy niantso akory dia ahoana moa nakanesako makany a? Ka mifoaza ary fefa ny sakafonao dia mandehana miasa fa tsy androkanao izany izy e. Fa inona marina ny zavatra fenonareo reto fa tena tsisy azoko mihitsy angirineny e. Za mahalala ngarabe fa izy tsy mahatsiaro hoe iza ary za. Fa aza mananaka fa zavatra tsy ampozina ary mety hiteraka zava-tsoa antsika izany rehefa mivoaka ny marina. Mbola tsy fotoana ny loha izao. Kendray ary niny a. Le zavatra koa moa tsy ambaratelo dia izay izany ko. Isakafo ary dia andeha rehefa avy eo e. Ahoana ary ngia Andry e. Tena dadany tokoa ngenareo izany e. Fa ahoana litiry rato a. Za ngely tia ka nigadrainy e. Fantatro tsara nge izany e. Ary toa tsy naharitra. Ary mbola tafiditra ny asa ihany ngenareo e. Fa miaraba aloha na dia izany azy e. Sotra retsy e. Fa izay roa andro tsy niesanareo izay aloha dia tena nangina ny tato ary tena nafana be ny rivotra.
ka le fanendriketrehana koa nge letsy fanendriketrehana amin'ny zavatra tsy nataoko akory zany ve sady tsy mba resaka asa akory fa zavatra tsy napoizina mihitsy fa resakinina zany resa-bola ve mampime letsy elatery rato ka tsy resa-bola letsy zany fa resaka vehivavy zany lazaiko nylazako vehivavy ahoana altiry any efa hoe zanyko nareo raha tsy nitondra ny sipanareo taty na indray mandeha tsy azoko mihitsy ange zany veloha lesoany zany resaka zany fa mbola hoenolahy ihany zany manaraka veloha am'izao ihany ka mifampiandrotsika rehefa vita ny asa ndo asa am'izay so tratra ny debe toka oloza noho izy zay mihitsy letsy ode avy ny olona mandroso romanitra mipetrapetra ary eto ny resaka ao ary mety gaky ngamby ianao ry mamany andra fahatongavako tsy zany mantsy fa misy resaka tiako resahana aminao ihany eto ary ny resaka ao anaka ary toa tsisy endrika malika akory nge nitarehanao zany nefa zany nanendrikendrika ny andro zanakao tamin'ny zavatra tsy rariny samy manana ny toetra ny olona ary manitra fantatro tsara ny toetra ny zanaka fa tsy mahavita an'izany ary ianao koa tapidalakaleka any aminy no eritreretinao mba hazahoana ny rariny nefa tsy vahaolana izany fa tadiavo aloha le olona nahabevokanao dia miresa tsara dia eo ianao vao mandray fanapahan-kevitra ka izy nge tsy hita mihitsy dia ahoana ary tikibonao efa mengezy ty tena menatra mihitsy amin'izy ity fa zany hoe tsy maintsy ateraka rehefa nytianao le olona tsy hanenena n'izany satria tsy isy zavatra tsara mihoatra ny zanaka eto an-tany dia tiavy izy dia ny ao an-kibo ary tiavo mandrakizay koa eny ary dia misaotra mitorohevitra fa zaho ny tena antondiako fampifaninina ianao sy dada fa tohatry ny mahalala azy ianao ay ve fantatro tsara ny dadanao fa aza manahy ianao fa tsy hoe olo tiako taloha akory izy fantako ihany izy fa mety tsy tadidiny satria izy moa mpanankarena dia mora manadin'olona indrindra moa izay tsy manan-katao ty zany fa ianao nilaza momba ny fananana ity angeny tsy azoko raha momba n'izany indray dia tantara lava be fa mbola tsy fotoanany izao mbola ho avy ny andro dia hazava aminareo mianakavy izany misy antony ny asan'ny andro eo amin'ny orinasa io ary mananjo amin'izany izy ka izay mihitsy ngeny tsy azoko fa zanak dada nga izy tsy zanany izy ho fa manana didy eo amin'ny fanananareo fotsiny ary aza maika fa tsy maintsy hivoaka amin'ny marina indray andro any ary iza ho any anaranao raha tsy mahadiso mamany andry ary mbola kamantatra koa zany teneny dadanareo raha te hafantatra eny ary fa kambe zany ndao ary araka isakafo efa nahamasaka dia mahakainao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny eo anao vao mandeha mody sao dia faniny eny an-dalana eny amin'ity kibo be ty sao dia manahirana izany sisy manahirana re zany anaka andraso eo fa hikarakara ny sakafontsika ary neny tondraka tonga za io fa ngalo mbola misy le ronono tamin'ny maraina tenena mora ianao fa misy vahininy aho fa vahiny ahoana akory neny avaneny sa avany dada avatsika ho fa mangina aloha ianao fa le olona ne ka reraky fa ahoana akory neny fangavo fandalitra koa nareo ka tsisy an'izany ry anaka tonga taty izy ny fona dia hitako fa reraka be dia niarany sakafo izay mianaka ary napatorika izy fa fanina no everiko ny teniteny foana taty moko ary io ny gato sy ronono dia mahazo tominana fa aza misalasala tena hafa noho ny hafa mihitsy ianao ty ry andry sambatra tsy vehivavy miaraka aminao ary tena mbola mamerina mifonana aminao koa amin'ny zavatra rehetra izay nataoko taminao hatramin'izay avelao an'izany Andriamanitra fa ano aloha ny gotea dia mba mote amin'izay rehefa avy satria efa elange hony ianao ny tonga tateo izy neny sao dia tratralina ty marina mihitsy izany anaka sa tena tamana ty mihitsy amin'ny marina fa milamina tsara ny aty aminareo tena tsotra ny any aminay mihitsy fa ahoana ki marina fa manana ny ampy izay tsy oro mihitsy ary samy miresaka indraindray fa
ny fitiavana ohatranareo izao no tsy misy fa manao izay mahafaly azy fotsiny tsirairay e. Izany ve? Afaka koa izany a. Efa mialina aloha izao ny andro fa andao akako taksi ianao sao dia tara loatra tika. Eny ary mamany andry a. Fa mahazo mandalondalo aty ihany ve loha zaho e. Tsisy olan'izany anaka. Andao amin'izay andeha. Andao ary mandra-peo na ry andry a. Dia misaotra amin'ilay gâteau a. Tsisy isorany dia manaraka indray izany e. Avy taiza koa raha be ekipa ty e. Tsy sakafo atao taty mihitsy sa nitady ny rivo indray. Neny koa mba nandehandeha re za fa leo mipetraka atao trano Ohatray, fa nga tsy menatra indray e. Efa vokatry natao ty fa tsy nisy nanery akory e. Sady aizany tsy ho fantatry ny olona koa moa na dia afenina taky ninona eo azy. Ary toa lasa natanjatsaina vetivety teo indririkala. Fa nga tsy sorona indray dia mbola kely io. Dia izay kany ny zanako ka. Dia iza zany ny amelona an'izany? Eno a. Nareo fizandray sa arianareo izay mianaka? Inona? Tsisy anaranareo izany aho e. Ao fa taizaiky rehefa tsy mazoto rainareo. Dia mahagaga koa ngery dady e. Niteny ianao hoe tsy te ho faty zanaka. Avy eo indray aterako ilay zaza dia ianao indray tsy mazoto. Efa tsy raikitra tamin'ny andro fe izany dia tadiavinao hoe sorona indray ny zanako. Tsy anaika an'izany kosa. Ka zaza tsisy ray ny ange iro-manitra e. Irivo indray fa efa fantatrao izany ry dada. Izy ny aladity. Dikan'izay ihany izany ny zanako. Ary raha tsy te hamelana mianaka ianao dia ampiasao amin'ny orinasa e. Ataovy ohatran'ireo mpiasanao ireo koa. Dia mandray mivaliko asa sarako isaky ny farany volana dia amin'izay tsy miantoka ninina aminay mianaka ianao. Za mihitsy ny tena hevitra tsara ry-manitra. Tena dada tsy norma mihitsy kosa ianao ty a. Fa ahoana ry... Ny vola ve tsy lany ato dia sahanao no manao an'izany amin'ny zanako kosa e. Maninona raha mbola tsy be voky izy dia efa nampiasainao tao? Fa izy ve efa reraka ohatr'izao no mbola ampitototoina makany amin'ny birao ihany kosa ka. Zany ambagaga ry izy mirahavavy. Tsy mety ry neny a. Ary dia izao ry vahatra dia efa mitadiava asa. So eritreritra ny andovo eo satria ireo arenareo ane ka hoentiny dadanareo any am-pasana rehefa tonga ny andro afatesany. Tsisy olana izany ry neny fa trano hafa koa nipetrahako fa ohatrany tsy ahazaka feo an-jazakely ry ngam-panana. Ry mamany andry a. To feony manitra zany ry neny a. Ndraso aloha jereko anitra. Fa ahoana ty miaraka amin'ny entany manitra a? Mba ampitiro re zary andry tahin'Andriamanitra ianao e. Ka mandrosoary ianao e. Fa misy inona anaka ny tonga amin'ny andro alina ary amin'izay miaraka amin'ny entana? Mba miangavy re mba hipetraka aty aminareo ahy e. Ahoana tsara ny manitra a? Velao izy aloha ry andry a. Olona bevoka nge io e. Asa tapatapaina aloha izy. Mipetra aloha ianao anaka mba makaina aloha dia rapidontsika amin'ny resaka tsara e. Fa hono anaka efa misakafo ianao io. Avelao amin'izao ihany sao dia hanahirana anareo e. Tsisy an'izany fa hanamboarako sakafo ianao dia afaka matory rehefa avy eo e. Dia afaka matory miaraka amiko ve ianao ry mamany andry rehefa avy eo? Tsisy olana mihitsy izany ekia. To tsara fanahy-manitra ho any. Radio Don Bosco. Tsy azoko mihitsy a. Efa zao ve ny manjo azy dia mbola tositosika ihany ka. Ka raha fantatrindrara bingy izao dia ahoana nanjo aka? Tsy tonga dia lazainy hoe niaraka tokoa zasy ny zanany. Iza moa niteny an'izany ihany e. Ianao angambako. Za kosa aloha tsy hiteny. Fa ianao koa nge ohatry ny hafafy. Ohatray. Fa ifandraisantsika amin'ny raha-piahoana fa tsy azoko. Za mody fanina ry dada. Mahatonareo mivady milefitra trany amin'izay zavatra ataony dia misy antony eo. Ary mahatokoa neny mahavita manao menasy azy koa tamin'ile fanenjehana iny dia misy dikany nge zany. Dia izao koa manitra raisinareo tsara dia ohatra ny hitako hoe misy ambadikako. Fa tsy fantatra hoe tsara ratsy e. Zay ny tsy azoko e. Zao ny teneniko anao anaka. Tsy mbola nanao ratsy tamin'olona mihitsy izay mivady na dia indray mandeha aza. Raha tianao fantatra dia tsy hanao an'izany valifaty izany mihitsy izay e. Ny fanampiana ny manitra dia fanampiana tahaka ny fanampiana rehetra ihany e. Ka iza moa no mahalala ny tantara tany aloha tany?
matoky ianao anay mivady ary aza dia entina lavitra ny eritreritra ry andry a. Mbola ho tonga ihany ny fotoana lalanao ny tsara ny tantara rehetra e. Iny e, ka ohatran'izany koa nge ny lazainy iny. Ka zaiko dia efa izay zany fa mandrasa kely ianao hoe. Indray ariko. olo ty ry andry tsy hitanareo rehefa ohatra ny lasa saina zany da de mba tatoato e. Tsy mahavita miteny firina reny le ohatra mibetrobetroka reny ara tsy ataony tsony zarara miditra brol iry. Misy miainy very andry io ohatra ny lasa lavitra be mihitsy nge nareo zany fa ahoana. Ka mandinika ny zavatra ny tenen'ny lala izy de lasa amborona. Ary tena hita tokoa fa tena niena be ngely tinga arabe. Aleo ngely ty minenjehan'ny ombo masika to zay enjehan'ny eritreritra fa ty manitra tsy ty mihitsy ngeo no mampanahiratsaina azy. Taratasy ihany no alefa mipositra hoe salama tsara izy. Vele tsy nisy an'izany e. Na izany aza mafy any angely ty zany tsy mahita tava ny zanaka izany fa taratasy ve mahasolo ny tena mivantana. Ka mba manome vaovao le tsy izy zany hoe velonako mandeha zany azy. Tena mafy aloha na izany azy. Anatra ho azy keo amin'ity masika lavy ty e. Anka valy aminy ny alahelon'ny mpiasa rehetra. Ry andry avy etretro ianao ty. Eny ary tompoka ho avy ah. Voalohany indrindra aloha eny tompoka de mifona aminao no zavatra nataoko taminao reny. Tsisy tokony fonana zany dikarabe fa fomba anjavatra ihany reny. Tena menatra anao ange satria ianao tokoa no tokony nampandrosan'ity orinasy ity e. Nefa enjehako tamin'ny tsirariny fa zao no tiako tenenina aminao e. Tsy salama za io de ianao soloko aloha mandra-patongako ary amin'ny lafiny rehetra zany e tonga de ianao misolo eo e. Tsisy olana zany patron fa zany hoe mba asio taratasy ihany mifanaraka amin'izany sao de misy zavatra tsy fanaraka de ampiady atsikako de mba mila teneninao amiko daholo eny koa ny zavatra ataoko rehetra satria zaoko. Fa aleo tonga de tongava ianao any an-trano ratoandro anazavako ale izy sady mitondra le taratasy rehefa ratoandro fa tena mbola reraka be azy zao ry andry. Tsy afaka anao an'izany. Eny ary fa tonga any rehefa avy misakafo atoandro e. Fa rehefa mba mahita sy mandreva vao momba manitra ianao de mba ilazao ihany zay fa tena lasa tsy milamy mantanteraka ingeny ao atokantranonay ao ry andry. Eny e, tsy maintsy teneniko anao rehefa mahita azy e. De misaotra betsaka anao amin'ny zavatra rehetra e. Odio Ary to iandry fa inona ny akanesanao aty? Dadanareo nampandeha aty fa misy asa ataonaiko. Ovy izy zay aloha e. Adala ve ianao ty? Ianao ve efa nalainy baraka de mbola manaraka sitrapony ihany e? Ka inona moa mahatala amin'izany vahatra? Samy manana ny fahalemena ingeny olona tsirairay e. Ary iny koa ny fahalemeny dadanareo nefa mbola za ihany ty ary mbola manampy azy. Tena hafa noho ny olona ianao raha izany ka. Ary zao izy kikisan'ny enina. Ary tonga de midira fa efa mety miandry anao izy zay e. Kanto koa ka. Azafady aloha mba toroy ihany toerana misy azy ary. Ay. Ary to alina be moa zany anaka. Be loatra ny asan'ny sankitoro dada manomoko zao de tsy maintsy alinalina. Salama angika arabe de zany misahana ny asany rehetra de lasa mody alina amin'izay indray zaoko. Fa mararinina anaka izy ka tratra ny nenina ary dada. Zany hoe aritina mitsika ao anatiny eo e noho ny tsy fahitany any manitrako. Eny zao tokoa zany no avy amin'ny fitenenana hoe nenina tsy aloha fa aoriana andatsy e. Fa so ihany aloha fa matoro manitra so taitra tampoka mantsy izy amin'izany mitady amin'ny marary zany. Zay mihitsy. Sady ny fanena tamiko teo koa nge ny rain-janaka manitra e. De ahoana? Tena bandy tsisy ilavana azy ry dada. Manitra hono tsy te hitandrinako. Zany mba resaka lery. Fa mety matitra velona koza ny bandy zany anaka matoa manao resaka ohatran'izany. Ngamba fa nomeko mahitsy mihitsy aloha lery mba afaka eritreretany. Raha tsy tonga sain'androany izy mety ho rapitso indrindra tamin'izay teny lazaiko aminy any keo zay. Zany e.
Fa aleo aloha sika hisakafo so angatsika eo ihany no sakafontsika mianaka ko. Nofo ratsy ho azaly ary neny to fa ahoana lasa mahi be zany ho ny dadanay dia tazonina any amin'ny hopitaly. Ary maninona mora makany amin'izay ianao sady mety malahelo anao nery zareo amin'izao za ve ato milamina tsara ery dia hitady izay afaka nyity zaza atao kiboko ity indray. Ary raha ohatra hoe tena marary ary ndraindray dia ahoana ny hevitraoka dia tsy mba handeha hamangy azy mihitsy ve? Fa tena marary tokoa ve dada matoa ianao samy teny an'izany? Salama aloha izy ihany saika nitady fotoana iresahana aminao za io zao vao hoe lazan'izany aminao so dia taitra ianao ka nahirana fa no ianao nanofo no antony ilazako an'izany ianao zao avelo aloha izy anavy ihany raha za koa mantsy mbola tsy mieritreritra no hany mihitsy aloha raha tena sahirana ary zareo dia nitady izay nisy ahatra amin'izay efa bolana ve izay dia aiza izay filazana momba izany. Ka ianao ny anaka manoratra taratasany amin'ny zareo hatrany efa fantany fa salama ianao fa tsy manamomba anao zany izy dia inona ianao fa ny zareo filazana amin'izany fa ianao tsy hitany ity zao no mety ho mafy aminy ko. Raha izany koa aloha dia marina ry dadatoa nefa misy fotoana ny zavatra rehetra mbola mavesatra be ny atapoko izao fa rehefa milamina dia hitako eo ihany ny atao. Aza dia mafy loatra an'io ianao ry manitra za mihitsy nge ny tokony hoe nanositosika anao tsy hipetraka tato aminay raha ny zavatra nataonao ary tapa-kevitra hoe tsy niasa tao amin'ny orinasanaroa fa no le tsy ambaratelony eny momba ny dadanareo no nanosehan'iny iasa hoe dia nanaiky ny teniny noho izany ry manitra esoro ny lolopo fa nisy fahadisoanao ihany inge zao fa tsy hoe any dadanareo rery dia aza ela loatra so dia aninona satria ratsy inge ny fahasalaman'ny rainao any zay eny marina tokoa aloha izany dinio ihany za tokoa maditra fa mbola eritreritra tsara aloha avo anapa-kevitra ka avelako elo na rehefa mbola be ny miasa miandry any ampiasana any dia aza mijanona alina be any mampitaitaina mihitsy nareoko dia mba hitondray gatao rehefa miveriny enyreriny eny malala ho tanterana ny sitraponao ory andry mivoala esela fa mitady an'lahy iverany eo vahatra fa misy inona letsy tsy fantatro fa aingala lisy ala niditra hopitaly dady izao ka mila vola haingana hividanana andreto fanafody reto fa ohatr'inona zao nitadiavinao fa tsy maintsy atao mazava izy ity miaraka amin'ny resiko atovy 2 millions amin'izay tsy miverimberina ty dia aiza ny ataoko sinifa maika lasary ty dia etondry manao soni ohatray fa nga ianao tsy handeha ho avy any ihany ka tsy maintsy vitaina aloha ny ato ary mbola misy olona andrasako koa nge zao tsy maintsy tonga any izay mora nga tsy isy anada dia mba ianao no meny tompo anay zao fa tena sahirana nge za sy neny eno aza manahy ianao fa tonga any tena mahay miova tokoa lesy ny olona ry andry aizaka ary valy ty tsy miavinavina tsony fa mitemy mora so ihany aza nge lesy nisy an'izao olona an'izao mba hampandinika azy menakavo hoe samy manana ny asa ny olona tsirairay fa tsy hoe ny mpanan-karena rery ihany akory manana an'izany aiza ve lesy ditalao amin'ny lahy mihitsy izy hoe makanesa any amin'ny hopitaly ry andry nareo koa moa ty mbola manampy azy menakavy tena olona sambatra mihitsy lesy alahy ty ry andry tsy hoe sambatra zany lesy rizado mba miezaka manao ny marina ihany lesy eto tany satria zay nge lesy ka olona nitrongo voaomany mba niezaka triany ny ray aman-dreny nanao zay atafita dia zao hitan'lahy zao efa nandaly fijaliana angely ty ka sarotra amiko ny vadika na dia efa mba misy kely azy zao efa zatra natositosika hatramin'izay letsaka miezaka mitakatrany zay mahatonga tsy makasarotra amin'ny ataondrabe menakavy io fa na izany raha letsy fa tena sambatra mihitsy any ray aman-dreny lahy ty manana any lahy aleo rehefa velesy manao ny resaka ty le olona ndrasako fa tamin'ny manatona antsika ty misotra mifahatongavanao andeha ho ty aka sakafo fa mba ianao indray aloha zany miandry kely ato raha tsy mampanahirana anao tsisy olana ka
fa manahoana aloha izy eo fa gagana nge no niseho teto e. fa hoana ry vahatra tonga teo manitra rehefa naheno hoe niditra hopitaly taty tata. aive fa izany nalalany an'izany ry vahatra. Manana mpanara-maso n'izy lesy fa efa nandeha nodiany izy amin'izao. ay ary mba niresaka ve zany izy mianaka hono? Nifankahita ihany fa tsy niresaka tsara e, satria tata tena mbola reraka be ka tsy afaka miresaka hono sy ny dokotera. Mba vaovao tsara aloha zany ka. Fa aleo aloha ianao mandeha amin'izay fa mialina ihany tiany androko. Tena marina tokoa zany ry andry fa tamana tamiresaka teto ihany koa ty zako. Anahoana marary eo ry andry? Mbola reradraraka be izy niny. Tena mbola tsy azo ampiresahana mihitsy ozy izy ny dokotera. Zany ve? Hatramin'ny atoandro izay hoe dia mbola tsy afaka miteny? Eny Kirimanitra. Eny e, fa misaotra anao ihany aloha tonga tany mba nampandefitra ny ampoponao tao anatiny tao e. Misaotra anao aloha nananatra e. Fa raha zasy ny ampopoko tena mbola tsy nakany mihitsy Efa dingana voalohany ary nataonao izay dia mba faly amin'izay iziko. Fa aloha dia mbola tsy fotoana ny tokony akanesako any aminy. Fa mpifaninana marina ho anareo roa e. Aza taitrynareo fifakaiky ny fivoahany tsy ambarateloko amin'ny rainao ry manitra. Efa tsy androko misy ny atongavan'izay fotoana lehibe izay. Aza mata ohatrinareo efa kely sisa dia hipotra ny tsy hampoziny e. Fa misy ina ry vahatra? Tena miala tsiny fa manelingelina e. Niteny ahy dokotera hoe mba tokony hanana namana hono satria manao krizy matetika tata. Zany ve? Andraso fa andamina amin'ny programako ary dia ho ity hoe matoky ianao eny e. Fa misy ina ry andry? Ka mila olona ray izany hono mba miaraka amin'ny vahatra any amin'ny hopitaly nefa za tena hitako reraka be zaoko. Dia ahoana re zany e? Aleo ary fa za no akany e. Aleo za no akany dia raha pitsy ianao no makany rehefa mahavita raraka fa mba manatitra amin'ny fiara ianao ry andry tena misaotra be dehibe anao ary dada. Eto any aloha ny fiara ry dada fa reraka be nge za io e. Tena marina e. Ary ahoana nefa ny raha pitso raha andeha hiasa ianao ka aleo mba mandeha tongotra koa ndraindraiky. Ay eny ary fa aleo aloha za andeha miala raha teo koa ny androko. Tiany kafe ianao ry dadany andry dia misaotra anao fa tena mety amiko ty ka. Fa hono ary dadany andry mba heninao moa ny tenin'ny dada tamin'ny alina ireny hoe mifona marina e. Ao fa hitady any sitraka dia resaka aminy. Zany ve? Ary izy ary ny olona hifona ny sity sitraka teny inona e? Dia aleo ngamba ny taniana azy rehefa mahatsiaro teny izy hoe rehefa afaka miresaka moa zany e. Ary tsy vitan'izany fa miresaka momba ny arenany ihany koa nge izy ary so dia izany sitraka izany ary ny tena tompony arena fa ny soloky data. Za kosa mety olona fantany ihany angamba fa mety mirediredy fotsiny izy dia liry reny ohatra ny tena marina koa ao anatin'ny aretina mafy io izy vao mibarataka rehefa afaka miteny eo izy tonga dia anontaniana. Zay angamba ny tena mety fa miandry ny andro ve nareo vao mody fa hitako hoe tena reraka be tamin'ny tsy fatoriana tamin'ny alina. Vadiko ka mbola mandamany any aminay aloha izy vao makaty. Satria izy nanolo fa andry amin'ny atoandro vao afaka mandeha aty e. Fa ianao afaka mody makaina aloha fa antsoina eo any raha ohatra hoe misy manahirana e. Indrindra neninareo zay ihany efa mba ty andre vaovaoko. Ka so dia manahirana anao re zany tsisy manahirana zany ake fa mandany ianao Fa ahoana ty moty iza ny miandry ny dadanao ao? Zany malialy lefa niantso hoe dadany andro no miaraka amiko atao miandry ny dada dia mbola izy zao ny ao aloha e. Fa rehefa tonga ny vatany dia mody izy rehefa reraka. Vadiny ahoana? Fa ianao ve tsy hiverinany e? Efa hoe mamany andro ny gary tamin'izao maraina izao fa za reraka dia atory aloha fa rehefa raha toandro aho vao makany manaritra sakafo. Ka hono aloha e. Tsy takatro ve fa misy zavatra hafahafa ihany anie ny mifono amin'ity tantara ity e. Aiza ve ka na ny ray aman-dreny ny andry aza nge ohatra ny tena tsy misy miahiahy mihitsy fa tonga dia manampy antsika na amin'izao zavatra sarotra zao e.
indrindra moa fa i mamany andry indrindra hoa fa nisy fotoana ny tenenany mamany andry hoe sao dia anenina ianao raha mampigadra ny andry any tena marina izany fa na eo aza ange zandrina eny olona tsara fanary zareo ka fa tinga ny tena nahagaga delira ho adadalina dia anarana sitraka izany foana ny ambety teniny fa hoe ho tadiavina hono ary misy olona ifonany ihany koa ary iza zany sitraka izany vehivavy sa lehilahy tena zao ny atao rineny rehefa afaka miresaka izy dia izany ny fanontaniana apetraka ho amin'ny voalohany indrindra ary avelao amin'izay ry ary neny andeha atoroka ena ry anako tonga venao Ramatoa za zao efa te atoro mihitsy zaoko ka zao vao vita ny asa tao zany ve dia manitra manao fandrahoana laoka fa inona aloha fa vao tamin'ny alina delira tao ny ondra be alina dia ny anaranao foana ny voatontonona tao hoe hitady any sitraka hono izy dia mifony zany ve ohatra tsisy laingo mbola hiteo ihany zany rehefa sitrana izy na hitadina tsiko ary hoentiko ve le fiara sa avela keo ka avela eo ranga satria andry ane ka andalo aty atoandro dia miara-mody izay mianaka izay ny tena mety ka fa avela keo aloha nareo fa lasa fa aiza ny olona miandry andrabe za tompoko miandry azy amin'izao maraina izao fa misy inona mitady raha moa izy ao satria reraka loatra izy dia amin'izay vao mety hiverina ny ainy ary mba jereo aloha ny groupe sangainay so mitovy izay roa ndao ary ianao hiaraka amin'ny vetivety manahoana ary mamany andry fa aiza ry vahatra sy ry ravo no reraka ry zareo dia mifandimby aminy izay mianakavy ka tsy mampanahirana ve izany madama fifanampiana no ataonay satria reraka be izy mianaka ko dia misaotra anareo ary dia ararotiko koa ny fona no ny zavatra tsy miendrika nataoko taminareo ry madama matoa izay telo mianaka manampy anareo dia efa mamela anareo izany fa ilay olona voatenina tao amin'ny deliranao izay no mety tadiavinao aingana na amelanao na tsia izany sitraka izany sitraka hoe ho tediavinao izany olona izany izany ho ny teneninao izako nefa ny ahitako azy Andriamanitra mbola kely izy dia efa tsy niraraiko akory ary ny fanampiana azy tsy nataoko tsy fantatro na maty na mbola velona ko fa iza nefa izany olona izany sitraka zandriko vavy io rehefa maty ny ray aman-dreniko no ny adalako ihany dia nateriko tany amin'ny bebe anay tany ambanivohitra izy dia tsy fantatro tsony ny efa rany ary enko ihany fa maty ny bebe anay fa le zandriko ny tsy fantatro hoe aiza tena ratsy sanana ianao izany arono reo arenanareo reo ve herim-ponao sa lova lovanay mianadahy mihitsy io fa nalaiko arery ary raha toa ary ka hitsy izay anabavinao izay dia ahoana nataonao aminy hivona aminy ary hozaraiko aminay roa ny fananana dia nalatsa-panenenana ary mamany andry indrindra ny tsy fahitako amin'ny manitra zanako efa nandalo teo manitra fa nahaino anao narary arono raha tadiaviko ary izay anabavinao izay ka hitako dia ahoana ny hevitrao rabe ataonao tokoa ve izany dia tena omeko kadao lehibe ianao tena marina izany tediavo rena matina velona dia loha misy ronono sy mofo anao dia mazotoa misakafo fa ahoana ary ny toa voalazako amin'ny mamany andry daholo ny tsy ambarateloko marina na ny vady aman-janako aza nefa tsy nahalala an'izany hady mahagaga any dia izy mahalala momba rehetra tamin'ny fanenjehako any andry iny fa iza marina ry madamy matolo izy masodro hitady any sitraka dia ao raha ary tena mahalala mihitsy fa aleo aloha tsy anontaniana so afa barahiko ety rabe raha tsy saina taloha efa niova amin'izao fa raha sanatrika maty izay zandrikeliko izay moa dia ahoana ny nenina mety ahazo ary ho entiko makany am-pasany fa ahoana ty lasa saina be ty ringarabe
Ary ono ahy raha sanatria ary ka maty ho azy hanapaviko izay dia inona ny anjoary mamaniandry matokian'Andriamanitra izay mahasoa no ataony na maty na velona izy. Mbola tadiavina anie izany dia aza be senty fa olon-dehibe ne ianao e. Ka kikisany enina nge aho izany. Soa ihany aza fa nisan'ny niady tamin'ny manitra iny sy izao fidirako hôpitaly izao mba mampisaina sy mampiovahy e. Tena salama tsara anie izany fijerika anao izany ny arabe e. So ihany aloha fa nisy an'ity ramatoa na ny rahanao satria mitovy ny rahanareo fa ratsy izany angamba asa fotsiny izay niseho teo. Izany ve dokotera? Ie. Ary izy anie izany ka tsy niteny an'izany tamiko akory fa tena tsy napoziko ny zavatra ataon'izy menankavy areo ka. Fa ahoana izany ramatoa? Izany koa ve dia tsy maintsy ho tenenina za koa tsy mba zatra mila valiny amin'ny zavatra ataoko fa ny fifanampiana ihany ny tiako eo amin'ny fiainany. Sambatra ianao madama. Eno aho dokotera. Sambatra ianao manana an'izany toetrany izany amin'izao fiainana izao. Fa avelako aloha nareo fa mbola andeha hijery kely an'ilay olon-kafa indray. Eny ary fa misaotra anao nandalondalo dokotera. Ono ary dada fa tsy tokony hisotra ny dada ny andro mihinan-kafa etsika fa tena nahavita soa tamintsika angery zareo e. Marina aloha izany ianao izany fa ary zareo anie ka tsy manaiky an'izany ry vahatra e. Efa niteny amin'ny mamany andry a. Raha tsy manaiky zareo dia izao indray natao e. Asaina misakafo aty dia jerevana fotoana mety ry zareo. Tena hevitra mety izany ry neny a. Fa rehefa manana fotoana dia andeha akany amin'ny zareo hiteny an'izay. Fa zao e, atsoa ihany koa manitra amin'io fotoana io mba hiara hisakafo amintsika Eny tokoa dia mba samy mifamela heliko eo sika mianakavy e. Odiny ao an-trano. Ary tofeo amin'ny vahatra nie izany e. Aloha ianao ry neny tonga dia manokatra varavarana izany dia hiafina azy. Mandeha naingana ary eo amin'ny efitranay ianao miafina. Mandro sokia mbola tany an-dakozia koa za teo. Tsy maninona ry mamany andro fa za koa ange tsy maiky. Eny ary mandroso. Dia eto ny resaka tsy izany rehefa mba mangataka anareo izany izay hisakafo any aminay amin'ny sabotsy ho avy izao. Noho ny soa vitanareo taminay tamin'ny fikarakarana ny dada ny antony. Mbola hiteny azy mianaka aloha rehefa tonga eo ry zareo dia hita eo ihany dia efa mahatoky anareo re zahay fa noho ianao tsy manaiky mihitsy hoe omena fanomezana aloha dia izay sakafo izay ny saony mba hoe azona hiatao sady mba hoe hikoranantsika mihinan-kafo izany. Mino aho fa tsy andahan'izany ry zareo ka ary teneny koa dadanao hoe ilaza an'ilay vaovao hono hoe mamany andry amin'izay fa efa nahazo an'izany izy hoe fa momba ninona izany raha tsy mahadiso. Rehefa tonga any izay dia afantatra an'izany nareo fa za maika ianao satria zavatra ampahafantarina anareo ihany moa izaniko. Efa tsy androko intsony izany mariny. Andro ihany sisa ny saina ry vahatra fa za be ihany amin'izany ianao Ka nanahoana ny tany amin'ny razankanaka? Ho tonga ahoana zareo ry dada sady ilazan'izany zavatra izany ihany koa ny mamany andry. Izany vianaka? Ary toa taitra be ianao izany fa misy inona eno io nareo alalan'izany fa izay ngamba ny fotoana ivoahan'ny marina rehetra fa marina inona izany ry dada? Na mamany andry koa aza ange milaza hoe amin'izay olo no ahafantarana an'izay zavatra izay hafahafa koa izany. Eno ary neny. Fa nahazavadina aza tsy mahalala an'izany koa fa mamany andro no mahafantatra koa. Aza sary-piaro re ianao raha matoa. Misy olona nampitedaviko azy izay re ihany dia laza izy fa hitady an'izany ary mino aho fa hitondra an'izay olo izay izy rehefa tonga aty amin'ny sabotsy re fa izy izany ry dada? Aza be fanontaniana eo aloha ianao ry vahatra ka tsy ho ela nge dia fantatra reo izany satria izaho efa teo olom-baovao. Nampitadiavinao any manitra ve izy manitra rehefa natsoa mivahatra dia efa nanaiko fa olo-kafa mihitsy izany ry neny
mahagaga mihitsy izany marina. Efa 4 taona ve nyvaditsika dia tena tsy nilaza ninninona tamiko mihitsy ianao tamin'izany ka. Ka ny marina rehetra ngeka tsy mba filazy fa zao efa mivafody ho teneniko aminareo amin'izay marina rehetra, ary amin'io amin'ny sabotsy io fa aza maika re raha matoa. Ka tsy azoko ange izany ry dady, dia hoe ho anatri andrazaka menakavy mihitsy ve izany no ilazana n'izany? Ka izay sitrapon'Andriamanitra anaka, satria mamany andro no laza fa mahalala an'ilay izy, dia avelao any koa amin'izay mba fantatra zareo fa iova fa tsy tahaka ny taloha intsony re a. Ndray ary rabe dia amin'ny sabotsy izany tsika mahalala azy. Mipetrapetra re tompoko. Misaotra indrindra. Ary ny fakahita taiza koa moa nareo reto izany no miaraka manitra e. Aza be fanontaniana ry vahatra, efa tonga aloha izay zao dia aroso ny zavatra tokony aroso e. Fa nareo kosa ve dia tsy azo anontaniana e. Tsy mba ferabana amin'ny fifaliana ve no andraisandry hafa fanontaniana tsisy dikany ohatr'izany. Avelao any izany resaka izany fa ny firesahana ny vahiny izao no tokony atao hoe fifaliana lehibe izao no ny sy ny fifankatiavany, indrindra noho ny fahatsoram-pon'ny razaka mianakavy re. Marina tokoa izany raha matoa, fa hony tokoa aloha e. Aiza le olona nampitredaviko anao ry mamany andro sa sanatria ve? Tsy sanatria izany ry ngarabe a. Fa ahoana ary ny tsy nentinao aty izy raha mbola velona e? Tena mitapina mihitsy ny masonao a. Ahoana e? Za izay miresaka aminao izao ny sitraka tadiavinao e. Aza mba miany andro raha matotia. Zavatra sarotra ohatran'izany ve no anyaniko aminao e? Tia misy alboma sy kopiana aterahako raha ataonao hoe mandainga. Ary navelanao irery tao amin'ny bebe razay afa lasa ianao nandeha. Nanaovanao taratasy sandoka amin'ny fananan dada sy neny, nefa adininao fa napetraka izy ireo tany amin'ny bebe ny bokom-pananantsika. Izay no nahatonga tsy nampiala ny andro tao amin'ny orinasa na nylatsainao azy, satria za reniny dia manana anjara amin'io harena io fa tsy hainao rery. Namifona rery sitraka, diso afa aza latsaina tsony re, ary misaotra anao tsy namaly ny ratsy nataoko. Zoko foana ny anaranao satria mitovy ny raha mikoriana ao anatintsika roa e. Namafa izany nanjoa aty eo amin'ny fiainako, ary soa ihany koa aza fa nisy andrazaka vadiko nanotoana tamin'ny fiainana, niara-niaritra tamiko na dia fantany tsara ary momba rehetra. Tena fo vato mihitsy ny ao aminao. Oka ry anaka efa mifona nge za io e, ary iova amin'ity toetra ratsy ity manomboka izao satria ny fananana tsy mitondra makaisa. Lalina koa izany marina ka ohatra ny manonofy ahy izany. Ve ka manana nada ihany izay e. Tena mahay mitazona tsy ambaratelo mihitsy anie nareo mianadahy izany e. Efa nivoaka amin'izay raha ny marina dia ndao amin'izay korana fa fifaliana izao fa tsy alahelo tsony e. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay tsy ambaratelo, nosoratany Razafy Roseline Sandrine Julie, novelominy Sinez Ernirina Fetra Sarobidy Faly Nambinina Frank miaraka amin'ny Ony Mianjanirina Ioly Laingotsika ary Miravo. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Yolosoa.